be malala fifaliana indray ny miarabantsika men'andriamanitra ty fotoana ity ahafahantsika indray a iaino ny tenin'andriamanitra eto amin'izao onjam-peo radio azisy ena amin'ny zato teboka efatra izao androany dia andinika aloha hevitra manokana indray tsika dia mitondra lohateny hoe Jesosy vahaolana ao atokantraninao, Jesosy vahaolana ao atokantraninao. Mbola ny pastora Rakotaromanana fanomezan-tsoa hatrany no miaraka amintsika ao anatin'izao fandaharana fianona ny tenin'Andriamanitra izao. Ndeha hivavaka isika mialohan'ny hoditsika izany tenin'Andriamanitra izany. Hivavaka isika. Andriamanitra izany an-danitra ino ny teninao indray izahay. Mangataka Tompo mba esanto ianao masina ao am-pony tsaray avy ka tonga ny teninao ho zava-misy tokoa eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Jesosy vahaolana eo amin'ny tokantranonao. Jesosy vahaolana ao an-tokantranonao. Tantara anankiray misy tombantsika lesona indray androany dia ny Jaona toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Ny Jaona toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Izay no hojerevantsika androany. Tantara anankiray izay nampodiany Jesosy ny tovay, ny rano tonga tovay, nampodiany Jesosy ny rano tonga tovay. Izy zany no fangagana voalohany ao amin'ny Baiboly izay nataon'i Jesosy. Ka araka ny mahazatra antsika dia isintona lesona 5 hatrany isika. Misy lesona 5 zany izay ho raisintsika indray androany mahakasika an'ity tantara izay nampodiany Jesosy ny rano ho tonga tovay ity. Andeha jerevantsika amin'ny Baiboly ny Jaona toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo no hodiniantsika. Andeha isintona lesona avy hatrany tsika. Lesona 5 no resahantsika. Lesona voalohany ny andininy faharoa dia izao ny zavatra mitranga. Jaona toko faharoa andininy faharoa dia izao: ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalaina ho amin'ny fakaparam-bady. Lesona voalohany zany dia izao hoe rehefa asainao Jesosy ao tokantranonao dia tsy misalasala izy fa tonga Jesosy. Ty zany dia izao nisy fakaparam-bady anankiray tao amin'ity toerana ity dia nasaina Jesosy. Izany hoe nalaina mihitsy izy ao anatin'izany fanasana fampakaram-bady izany. Ary raha diniantsika ny tantara dia izao, raha mijery ny tantara zany tsika dia izao, tsy mba akaiky ny toerana isan'i Jesosy natongavany teto fa raha mijery ny trajet zany tsika ny kilometatra miala amin'ny toerana misy anazy manambatonga aty akana izay misy ity fanasana ity dia mirefy eo amin'ny 100 kilometatra eo ny alaviran'ny toerana. Izany hoe lavitra zany fa tsy akaiky. Raha amin'izao andro iainantsika izao dia efa misy ny fitaovana ahafahana mandeha, misy fiarakodia, misy ny fiaramanidina sy ny sisa. Fa tamin'izany fotoana izany dia mbola tsisy ny automobile, mbola tsisy ny masinina, tsisy ny fiaramanidina, fa tsy maintsy tongotra zany ny andehanana. Mety ho rameva ihany no azo andanina indraindray kanefa amin'ny ankapobeny dia saika tongotra avokoa ny andehanana raha teo any amin'ny toerana anankiray. Tamin'ity fotoana ity dia izao zava-dehibe tamin'i Jesosy ny tokantrano. Ka na dia lavitra mirefy 100 kilometatra dia tonga izy. Rehefa mirary lesona voalohany dia izao: rehefa sainao Jesosy ho ao tokantranonao na aiza na aiza na misy azy. Mety hiteny hoe lavitra be misy azy any an-danitra ve ho tonga aty? Fa izao tonga ao Jesosy rehefa asainao ao tokantranonao. Lesona faharoa dia izao: rehefa tonga tao anatin'ilay fanasana Jesosy, tao amin'ilay fampakaram-bady zany, dia inona ny zavatra nitranga tao Jesosy? Dia niaraka tamin'ny mpianany izy tao, dia tao koa ny renin'i Jesosy. Dia inona ny zavatra nitranga? Nisy ny olana tampoka. Satria inona hoy isika? Lany ny tovay. Fanao mantsy tamin'ny andro taloha dia izao, rehefa misy fanasana dia ny tovaina ny ranom-boaloboka no entina izay anehoana izany fanasana izany. Ary rehefa tsara ny ranom-boaloboka dia tena malaza mihitsy ilay fanasana. Tahaka ny amin'izao andro iainantsika izao, tahaka ny hoe vary laoka zany ity ranom-boaloboka na ny tovay izay lazaina eto ity. Dia inona ny zavatra nitranga? Lesona faharoa andininy fahatelo. Dia izao ny zavatra nitranga: ary rehefa lany ny tovay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy, tsy manana tovay izy, lany ny tovay. Zavatra entina ny zavatra nitranga teto. Andehantsika handray sara an-tsaina hoe manao fanasana isika dia ny antsasabarin'ny olona tsy lany, tsy misatsaka ny vary dia lany ny laoka rehetra. Manahoana reny
famenarantsika manahoana ny fafambaraka raha toa ka izany no zava-misy. Fa eto zany de zao nandeha ilay fanasana fampakaram-bady de zao ny fanasana mbola mitohy fa ny divay lany. De nanatona Jesosy ny reniny, lany reny divay e. De eto zany de zao hoe lefina soahantsika zany de zao tsy hoe eo Jesosy. Matetika manko de hoe hotsika rehefa ao Jesosy de milamina ny zavatra rehetra. Rehefa ao tokantrano Jesosy de milamina ny zavatra rehetra. Lesona voalohany manko de zao hoe rehefa mpandrosoantsika Jesosy de nandroso izy. Tonga izy satria zava-dehibe aminy izany. Fa tsy hoe rehefa ao Jesosy de milamina daholo ny zavatra rehetra, tsy misy ny olana mandry fa izay. Mety hitentsika hoe rehefa mivavaka be tsika de tsy misy tsony ny olana, rehefa manao ampafolony sy fanaritra tsika de tsy misy ny olana, rehefa manampy malahelo sy ny sisa ataontsika daholo ny zavatra rehetra de hoe milamina isika, tsy misy ny olana. Rehefa malala na de eo aza Jesosy tsy tsarovy mandrakariva fa ao foana ny olana, misy foana ny olana. De inona no zavatra lesona izay sotomintsika ao anatin'izany zavatra izany eo amin'ny andininy fahadimy de zao tsy hoe rehefa tao Jesosy de tsisy ny olana fa nisy ny olana, kanefa rehefa eo Jesosy de misy foana ny vahaolana. Inona le vahaolana meny Jesosy eo amin'ny andininy fahadimy de zao mivoalaza fa hoy ny reniny taminy, metsaka zany Jesosy sy ny reniny hoe zao atao e. De hoy ny reniny taminy, tamin'ilay mpanompo zany zay mpikarakara ilay raharaha, andininy fahadimy, fa hoy ny reniny taminy ataovy izay asainy ataonareo. Lesona faharoa zany de zao raha tiantsika hilamina ny ao amin'ny tokantranontsika, tiantsika hivany olana de ahoana ozy izy? Ataovy izay asainy ataonareo. Rehefa izay asainy Jesosy atao no ataontsika de mivany olana eo amin'ny fiainantsika. Zay zany lesona faharoa. Ataovy izay asainy Jesosy atao. Inona aby no asainy Jesosy ataonao? Tsy vakiantsika amin'ny Baiboly, vakio amin'ny Baiboly. Fa zay voalaza ao, zay teny sainy Jesosy atao rehetra, miteny Jesosy miteny ohatra hoe mandehana ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra de ataovy zany satria izany no sainy Jesosy ataontsika, ataovy. Raha tiantsika no hivaha ny olana eo amin'ny fiainantsika, ao an-tokantranontsika, ataovy izay asainy Jesosy ataonao. Fahatelo de zao eo amin'ny andininy fahaenina sy fahafito, fahatelo andininy fahaenina sy fahafito de ozy izy ary nisy siny vato enina malany rano indroana intelo mivata avy nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaony jiosy. Dia hoy Jesosy taminy, feno rano ny siny dia feno hatrany amolony. Eto zany de zao name baiko faharoa indray Jesosy, name baiko Jesosy. Eo zany le baiko omeny reniny Jesosy, ataovy izay asainy ataonareo. De name baiko Jesosy, inona le nasainy Jesosy natao? Feno rano ny siny. Ry hava malala. Ny baiko zany de zao feno rano ny siny, ary tsy hoe fenoina fotsiny fa ahoana ozy izy? Fenoy hatrany amin'ny inona ozy izy? Hatrany amolony. Feno rano ny siny ary fenoy hatreny amolony. Eto zany de zao rehefa manao izay asainy Jesosy ataontsika de aza manao zavatra tapatapany hoe alao ataoko ty fa ty hoe rehefa ataotao eo de tsy lamime. Fa rehefa atao de ataovy hatrany amolony, atao tena amin'ny fahafenony ny zavatra rehetra. Ohatra hoe raha tiantsika hilamina zany ny fiainantsika, rehefa mivavaka de tena manina, tena mivavaka fa tsy mivavabavaka. Rehefa manompo an'Andriamanitra, tena manompo an'Andriamanitra fa tsy manomponompo. Tsy averiverina indroa zany lay teny, fa rehefa atao de tena ahoana lay izy? Tena atao, tena atao lay izy. Fa teto zany de zao tsy nisalasala lay mpanompo hoe rano verangana sainy Jesosy atao anatin'ilay siny, atao ino ty rano be da be atao ty? Alaona nga atao ray soa de ampy, na atao tapatapany kely de ampy. Fa eto zany rehefa Jesosy no miteny de ataontsika ahoana lay izy? Atao amin'ny fahafenony de hanao fagagahana eo amin'ny fiainantsika Jesosy. Averintsika lesona voalohany zany de zao hoe rehefa sainao Jesosy, rehefa alainao izy ao tokantranonao de tsy mitarihitra fa mandeha avy hatrany. Lesona faharoa de zao ataovy izay asainy ataonao rehefa mandroso ao tokantrano izy. Ary ny fahatelo resantsika teo de zao hoe rehefa manao zavatra de tsy manao tapatapany fa ataovy hatrany amolony, atao amin'ny fahafenony. Lesona fahaefatra de ny fahavalo de zao ny zavatra nitranga. Ary hoy Jesosy taminy, tovozy amin'izao ka ento eo amin'ny
mpandahatra ny fanasana dia nentiny zavatra matsikaiky de zao tsy mba ny salasala lay mpanompo hoe ahoana ary te Jesosy ty olona hafahafa olona dalava izy ty izy fa rano no natao anatin'ilay siny de miteny izy hoe tovojana kanefa ny divay no tokony hoentina eo amin'ilay fanasana ahoana fa izao tsy ny salasala izy satria Jesosy no mibaiko hoe tovozy de ny tovoziny de nentiny. Ny lesona faefatra zany de zao hoe rehefa Jesosy mibaiko dia aza manahy aza misalasala fa tonga de manaova avy hatrany satria tsarovy fa afaka manao vakagana eo amin'ny fiainanao Jesosy. Ohatra izy matsin'ny Jeremia. Jeremia 2:30 Jeremia 2:30 2:10 de zao ny voalazany indrisy Jehovah Tompo indro ianao no nanao lanitra sy ny tany tamin'ny herinao lehibe sy ny sandranao maninitra ary tsy misy zava-magaga zay tsy hainao. Tsarovy mandrakariva fa rehefa rahanao mibaikony de tsisy zava-magaga de sainy satria izy namorona izy no lanitra sy ny tany izy nanao ny zavatra rehetra. De zao hanao fagagana Jesosy rehefa ataonao izay asainy ataonao ary ataonao hatrany amolony zany arahanao mibaikony. Lesona fadimy farany andininy fa sivy sy ny fafolo de zao ny voalaza ary raha nanandratra ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana nefa tsy nalala izay niaviany fa ny mpanompo izay nanovo ny rano nalala dia niantso ny mpampakatra izy ka nanao taminy hoe araka ho fanaon'ny olona dia ny divay tsara no arosony aloha ary rehefa misotro be ny olona dia vao izay ratsatsy kokoa fa hainao kosa efa nitahiriny divay tsara ambara ankehitriny. Rehefa malala tsy fantan'ilay mpandahatra fanasana hoe taiza ny neviany ity divay ity fa rehefa nanandrana izy dia nanandrana hoay lasa tsara raha tsara naroso tamin'ny voalohany naroso farany vao may mety tsara kokoa fa anao matsiny tamin'izany fotoana izany de zao aroso no tena tsara de meratsy mimatsora zany le divay any amin'ny farany mitapy-drano angaha fa tamin'ity fotoana ity de zao vao maika aza ny tsara ny divay izay nosotroana tamin'izany fotoana izany. Rehefa malala lesona sotomina de zao hoe hanao fagagana goavana eo aminao Jesosy rehefa mankatoa azy tsika ale fagagana goavana de zao tsara lavitra no zay eritreretintsika fagagana tsara lavitra zay eritreretin'ny olona mihoatra lavitra no zay eritreretina hoy izy ao amin'ny Efesianina toko fa 3:20 Efesianina toko fa 3 Efesianina toko fa 3 ny andininy 20 Efesianina toko fa 3:20 zao vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy ohatra izy hoe ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra no izay angatahantsika na heverintsika aza araka ny hery izay miasa ato amintsika. Rehefa malala Andriamanitra i Jesosy dia mahay manao mihoatra izay etseretintsika mahay manao mihoatra izay angatahantsika mahay manao mihoatra lavitra izay heverintsika aza ka rehefa avelantsika no fagagana eo fiainantsika izy dia tsy izay nietseretintsika kory no ataony fa mihoatra lavitra noho izay andraindrayntsika. Rehefa tinona ny lesona de andray lesontsika avy eo tena lesona izay noresahantsika androany lesona 10 hoy no resahantsika androany voalohany de zao rehefa asainao ao tokantranonao Jesosy na de lavitra ary misy azy na misy azy de zao tsy mitaredretra izy fa de manantona avy hatrany mandeha avy hatrany raha toka asainao asaiko androso ao tokantrano. Faharoa de zao mety hisy olana ao tokantranonao ao mety handalo teo zava-tsarotra ao tokantranonao ao fa afaka mamany olanao izy rehefa izay asainy atao no ataonao ao kare izay asain'i Jesosy atao ihany no ataontsika fa tsy anao izay tiantsika fotsiny itsika. Fahatelo de zao lesona fahatelo de zao hoe rehefa izay asain'i Jesosy ataony ataontsika de zao atao amin'ny fafenony ohatra mitarina 10 de sy tandremana amin'ny ampahany fa tena izy rehetra tandremana satria rehefa an' Jesosy zany nataontsika ny de atao amin'ny fafenony atao hatrany amin'ny olony rehefa mivavaka de tena maninona tena mivavaka. Faefatra de zao rehefa nitovozana le rano tsika teo dia tsy ny salasala le mpanompo hoe rano ve no tovozana eo amin'le fanasana
fa rehefa Jesosy no mipaika dia aza misalasala fa no fagagana eo amin'ny fiainanao izy. Fa dia mifarany dia izao, tsarovy fa i Jesosy dia mahay manao mihoatra noho izay eritreretintsika, mahay manao mihoatra izay nangatantsika, mahay manao mihoatra izay eritreretintsika ao anatintsika ao. Fa rehefa mankatoa izy ambarany antsika, rehefa akatoavintsika amin'ny baikony dia hihoatra lavitra noho izay nieritreretinao, hihoatra lavitra izay nangatanao no ataon'i Jesosy ho anao. Ka noho izany rehefa malala andeha oraintsika ty teny fikasany ity. Matio 1:20, Matio 1:20 dia hoy izy hoe mankanesa ty ampoka ianareo rehetra izay miatra faty mivetatretana fa izao nanome anareo fitsarana. Ny baiko izany dia izao, mankanesa eo amin'ny Jesosy fa vonona izy ny hanome fitsarana ho anao. Irariana dia izao, Andriamanitra nitahtsika ka hitondra sosy fitahiana ho antsika izany hafatra izany. Ka nino ny zavatra mitranga ao tokantranonao dia ivazana, satria Jesosy ny vahaolana eo amin'ny tokantranonao. Ivavaka isika. Andriamanitra ran'izany ranitra manilalina izahay ny mba ianao aneno vahaolana eo amin'ny tokantranonay tsirairay avy. Ka ninona tompo zavatra mitranga eo fiainanay dia azonay antoka fa rehefa sainay androso ao tokantranonay ianao dia ho avy. Ary azonay antoka tompo fa rehefa manao izay asainao ataonay izahay dia hombanay ianao ka maniolana anao fagagana eo fiainanay. Ary azonay antoka tompo fa rehefa ataonay hatrany amin'ny olona izany, ataonay amin'ny fahafenonana ny zavatra rehetra dia hanao mihoatra lavitra noho izay eritreretinay izay angatahanay ianao. Ka ny fiainanay manontolo tombo dia apetraka eo ampelantananao satria tonononay sy angatanana ranao Jesosy mivavaka. Amen.